Ampifaliana indray no iarabako anao mpanaraka sy tapaka ny fandarana amin'izao Sabata fa 20 volana Jona izao. Tamin'ny herintsika dia teny amin'ny parasina Ambohimalambona, teny Akadinandriana no nisy antsika fa anio kosa dia tsy Ambohimarina Fiangonana Foibe nitondranay anao. Arak'izao hitantsika ato aoriana izao dia ao anatin'ny fandrenana tokoa ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Izay no antony nahatongavan'ny Pasteur Mailhol tety androany. Fa ao koa ny Famoahana fomba ofisialy ny mpiasan-radio fanambarana vaovao sy ny fanolorana ny hira faneva izay iraintsika amin'ny fianambe nasionaly amin'ny volana Aogositra. Tsy ampiandrasina ela ary ianao fa andao anaraka ny reto sarety ho famitinana ny Sabata anio. Eny ary iroso amin'ny famakinana ny tenin'Andriamanitra antsika zao ny tenin'Andriamanitra vovakintsika dia izay hitantsika ao amin'ny ohabolana toko fa 14 dia ny andin'ny voalohany ka hatramin'ny fa 14 izay no vakitentsika voalohany. Ny vehivavy endry dia samy manao ny tranony fa ny adala kosa mandrava ny tranony amin'ny tanany. Mandeha mahitsy izay matahotra an' Jehova fa mivily lalana kosa izay maniratsira azy. Eo ambavan'ny adala misy tsorakazo ny fiavina vonana fa ny molotry ny endry miaro ny tenany. Raha tsy misy omby dia foana ny finanam-belona fa be ny fitombokarena azo amin'ny herin'ny omby. Ny vavolombelona mahatoky tsy mba mety mandainga fa mamoaka lainga kosa ny vavolombelona tsy mahatoky. Ny mpaniratsira mba mitady fahendrena fa tsy mahita fa ny manan-tsaina mora mahazo fahalalana. Miala eo anatrehan'ny olona dala fa tsy ho hitanao aminy ny molotry ny fahalalana. Ny mitandrina ny alihany no fahendren'ny mahira-tsaina
fa fitaka ny adalan'ny adala. Ny adala omeza ny fanatim-panorenana fa ao amin'ny marina ny misy fakasitrahana. Ny fony malala ny fangidin'ny alahelony ary tsy rarahan'ny olo-kafa ny hafaleny. Ravana ny tranony ratsy fanahy fa ambinina ny lain'ny marina. Misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy, kanjo lalana mivarina any amin'ny fahafatesana no hafarana. Na dia miome aza dia ory ihany ny fo, ary ny farany ny hafaliana dia alahelo. Ny mihemotram-po dia ho vokiny ny alehany, fa ny tsara fanahy kosa ho vokiny ny azy ihany. Ny vakitentsika manaraka dia hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Luka 12. Filazantsara araka ny Luka 12 dia manomboka eo amin'ny 5:30 ka hatramin'ny 7:20. Aoka isikina ny valahanareo sy hirehatra ny jironareo. Ary aoka ianareo ho tahaka ny olona izay miandry ny tompony, raha mody avy any amin'ny fampakaram-bady izy ka noho ny tonga sy mandondona izy dia voany miaraka amin'izay. Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony dia ampipetraka azy hihinana dia ho avy ka hanompo azy. Ary na avy amin'ny fiambenana faharoa amin'ny alina izy, na avy amin'ny fiambenana fahatelo ka mahita toy izany dia hisambatra ireo mpanompo ireo. Ary fantaro izao fa raha fantatry ny tompo-trano izay ora iavian'ny mpangalatra dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony ho tamin'i. Dia miomana koa ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy apozinareo. Ary Petera, tompoko, izay va no ilazanao izany fanoharana izany sa ny olona rehetra? Ary ny tompo, iza moa no mpitandritra raha mahatoky sy manan-tsaina izay ho tendren'ny tompony feny mpanompony mba hanome anjara aminazy amin'ny fotoana? Sambatra ny mpanompo izay hitan'ny tompony fa indreo manao toy izany raha avy izy. Lazaiko aminareo marina fa ho tendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy. Fa raha manao nakapo kosa izany mpanompo izany hoe maharitra ela ny tompoko vao ho avy, ka dia mikampoka ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy izy sady mihinana sy misotro ka mamo, dia ho avy ny tompon'izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoiziny sy amin'ny ora izay tsy fantany, dia ho tapahany-droa izy ka homeny anjara any amin'ny tsy mahatoky. Fa ilay mpanompo izay mahalala ny sitrapon'ny tompony ihany ka tsy miomana na manao izay sitraky ny fony dia ho kapohina be. Fa izay tsy nalala kosa ka nanao izay zavatra tokony hikapohana azy dia ho kapohina kely. Fa izay nomena be dia be no tadiavina aminy, ary izay nampitehirizina be dia bebe kokoa no adinina aminy. Toizantsika ny vakiteny ao amin'ny bokin'ny Efesianina. Epistily nisoratan'i Paolo ho an'ny Efesosy. Efesianina 4:9. Efesianina 4:9 dia ny 10 ka hatramin'ny 20. Efesianina 4:9 dia ny 10 ka hatramin'ny 20. Rehefa hitantsika dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Ny ady fanahin'ny kristianina sy ny fiadiana atolotr'Andriamanitra azy. 10 farany maherezo ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazoanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Fa itsika tsy mitolona amin'ny nofo-mandraha fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao famaizinana izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazoanareo hanohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa dia hafahatra ianareo. Mifaharary kasikiny ny fahamarinana ny valahanareo, ary mitafira ary ny ferovatratra, ary kirareo fahavonona-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Ary ny fanampiny izany rehetra izany dia tany ny finoana ho ampinga izay ahazoanareo hamono ny zanatipika amin'ny rehatra rehetra izay alefan'ilay ratsy. Araiso ny famonjena ho ferovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy, ary mivavaha mandrakariva amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olo-masina rehetra. Ary ho aikoa mba homena any elo bava amin'ny fahasahiana mba fantatra ny zava-miafina momba ny filazantsara.
iraka migadra noho izany aho mba hiteny izany amin'ny fahasahina aho toy izay mety ho teneniko. Ho tahinana izany teny izany. Amen. Ivavaka isika isotran'Andriamanitra ny amin'izany vakiteny izany sy ny fanatitra fahavolan-karena izay atolotsika ho an'Andriamanitra. Ivavaka isika. Jehovah'Andriamanitra raha eo araky ny fanaon'ny fiangonan'ny olona masina rehetra tokoa dia vakina ny tenin'ny soratra masina. Rehefa vita izany dia mitsangana izay mpanompo voatendry hitondra izany hafatra izany. Koa dia misotranao indray izay raha eo satria na dia mpanompo tsy mahasoa ary izay ianandre izany vakitenin'ny soratra masina izany ary hitondra ny hafatra izay tianao pitaina amin'ny fiangonana koa. Misotranao koa izay mbola afaka nitondra ny fanatitra fanohanana ny asan'ny fiangonana rehetra na ny fanatitra fandroenana ny fiangonana, fanohanana ny radio, ny asa fitoriana sy ireo fanatitra maro samihafa izay natokany fiangonana tsirairay avy fampandrosoana ny asanao dia noho ny teninao izay noraisinay hitanay ka mampitoam-bavanay ka nohaninay dia nitondra izany fanatitra izany zay araka ny baikinao manao hoe aoka tsisy isy eo foana natreko tsy mitondra fanatitra ny olona fa aoka ny olona samy mitondra arak'izay zakany avy, arak'izay fitahina no men'Andriamanitra azy. Ka dia voako ny varavaran'ny lanitra nitsako fitena fianam-piampo anareo siko teny mafy ny valala tsy hanimba ny vokatrareo ka dia vanomboa ny asanareo, ny fitadiavanareo, ny fivelomanareo. Eny fa na dia tsy mananasa sy fivelomana aza dia homendry sakafo saza ho azy. Koa dia saorana tompo ny anaranao, atolotra ianao ny dera sy hihaja ny voninahitra mandrakizay, tondram-bavaka izay ho an'ny voakanao izay tsy mba nanaka-tolotra satria tsy nandray na dia ariary aza nandritry ny herinandro koa inona mo tomponina tolotra ay ifonanay raha ny elokay na ny fahotanay raha ny tsy fahamarinanay sy ny tsy fahatokinay amin'izany koa na tonga izao fitotonganana amin'ny fiainanay izao. Dia mamela ny elokay fa amin'izao sisa zao tompo mba tahio koa izay mba hitondra mipifaliana ho anao fa raha tsy nandray moa izay inona natolotra eo anao. Koa dia raisy ny fivavakay izany vavakay izany ray eo dia tonononay sy angatanay amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina ho azy ny dera sy ny voninahitra mandrakizay. Alleluia. Amen. Dia manatsatsika ary hamonjy toerana mba andray ny hafatra avy amin'Andriamanitra amin'ity sabata 7 ny volana Jona taona 2024 ity anio. Miarabantsika rehetra fiangonan'Andriamanitra noho ny fahasoavana sy ny fitahian'Andriamanitra izay nomenantsika dia tafavory eto amin'ity toerana androenana ny Fiangonana Maneran-tany eto Ambohimarina ity indray isika. Koa dia omentsika n'Andriamanitra ny dera sy ndaja ary ny voninahitra mandrakizay. Atao araba ririnina ka dia arapaina avokoa hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny be indrindra ny andro koa moa ty ririnina. Tsy adino ny miaraba ny fiangonana rehetra eran'ny Madagasikara izay manaraka n'izao hafatra izao itsika atia La Réunion arabaina manokona koa nareo satria dia nandray pastera tsika atia La Réunion tamin'ny Sabata tontolo ny andro iny satria dia nivaly ny vavaka tsika tatia La Réunion nanafatra pastera dia any La Réunion pastera Jean-Pierre amin'izao fotoana zao zany mamangy ny fiangona tsika. Dia mino fa mitehaka daholo koa tsika aty La Réunion hoe tena ay mba fatan'ny pastera hoe tonga amin'ny pastera. Sabata tsika aty Frantsa fa mbola izy pastera ho avy koa ty fa tsika fa nanafatra foana fa tsy mbola tonga izy fa tsy maintsy ho avy ihany amangy antsika ty koa ny pastera tsika tsiraray avy.
dia arabaina avokoa ny voakan'Andriamanitra rehetra atra tia Afrika tia satria dia efa maro tsika no miely patrana mandeha eran-tany ka dia tsy adino ny miaraba atsika mianakavya izany. Zay no ela dia tsika andray ny afatra amin'ity androany sabata ity. Androany dia fotoana izay amoahantsika ny vokatra tamin'ny fifaninana-kira ny faneva ny faharoapolo taona. Dia ny hira voalohany dia efa alefa aparitaka amin'ny radio rehetra, alefa any amin'ny fiangonana mba hianaran'ny fiangonana rehetra koa, ka rehefa any amin'ny faharoapolo taona atsika dia miara miredona io hira faneva ny faharoapolo taona atsika io koa dia isaorana ireo tsiraray avy nandray anjara sy nandray andraikitra tamin'izany satria dia manana talenta tokoa ny tanorantsika izany. Koa dia isaorantsika Andriamanitra mikasika ny amin'izay. Ny nanasa manokona koa ny radio, nisy any radio fa amoaka andian'ireo mpiofana, teknisianina, mpanentana, mpamokatra fandaharana. Ka vita koa ny fianaran'izy ireo dia ho atolotra amintsika eto amin'ny fomba ofisialy koa zany androany ireo tanorantsika izay miasa ao amin'ny radio satria dia io radio io tokoa ny ain'ny fiangonana. Rehefa haitsika ny mampiasa an'io radio io dia mandroso ny fiangonana. Fa rehefa tsy haitsika ny mampiasa an'io radio io na dia mandeha eo 24 heures sur 24 heures io radio io tsisy fiangonana androso ao. Raha tsy voatohana ny radio, raha tsy voatohana ny mpiasa ao amin'ny radio. Noho izany mba anjarantsika eran'ny Madagasikara zay manana radio no manao ny fanofanana amin'ireny tanora reny, ho mpanentana, ho mpamokatra fandaharana, ho teknisianina. Ao anatin'izany koa ny mpitoroteny izay manome aina ny fiangonana sy mitaona ny olona ao amin'ny fiangonana. Dia manjarantsika tsiraray avy, indrindrandrindra ny tompon'andraikitra ao amin'ny radio sy ny fiangonana zay manao rakitra ho an'ny radio mba mijery ireny tanora ireny satria ny ankamaroan'izy ireny dia fanoloran-tena, fanompona. Mba omena frais reny tanora miasa amin'ny radio ireny rehefa monjy any amin'ny radio izy raha toka lavitra, dia mba omena sakafo izy ao amin'ny radio raha tsy maintsy mijanonao sakafo izany. Ny mpanao gazety mba ahafahany mandeha manao ny asany dia tokony omena frais ihany koa fa tsy ny any am-posiny no miala nefa izy tsy mandray na ariary. Izy ny mbola miantoka frais na ny teknisianina na ny animateur na ny mpamokatra fandaharana nefa nisy tsy mandray na ariary. Dia mba rary ny sitriny raha mba alaina amin'ireny rakitry ny radio izay ataontsika fiangonana reny ny fanohanana io radiontsika io mba ahafahan'ireo mpiasa ao amin'ny radio mba manao ny asany ara-dalàna, mba ho tonga amin'ny fotoana ara-dalàna zany. Dia tokony samy manao ezaka satria ny radio io ny tena ain'ity fiangonantsika rehetra ity. Ary za dia lany mongo, lany hery mihitsy ary nandeha ny eran'ny atao hoe zao tontolo zao mihitsy angambo. Tady an'io radio io nanao ezaka tsika teto Tananarivo tamin'ny alalan'ny Gideona nahazoana an'ireny radio reny, ary tsy ny radio ihany fa hatrany amin'ny televizionna azy. Dia rary ny tsisiny mba ampiana ireny olona zay miasa manao ny fanentanana ao amin'ny radio satria ny ankamaroan'izy ireny dia mbola tsy matianina. Isaorana ireo mpanompon'Andriamanitra izay nalala tanana aza manohana an'ireny radio ireny. Misy aza tamin'ireny radio ny fiditsika ireny dia tsorona marina fa nisy tena nalala tanana nanome émetteur hatrany amin'ny 5 nafahatsika napely azy eran'ny Madagasikara. Raha kely misy olona navita nanao an'izany noho ny fitahina sy ny fanambinana izay nomen'Andriamanitra azy. Fa betsaka ny olona mahazo fitahina fa tsisy mafoy na radio cassette ray ary na lecteur anankiray ary na ordinateur ray mba ho an'ny radio na mba nolotra. Fa misy olona tahin'Andriamanitra tena mahavita mihitsy manao satria hoe nomena dia mizara mamaim-pona. Ary zay koa ny dirantsika amin'ny afatra izay resantsika androany. Vaky teny nomenantsika tao dia tao amin'ny obolana, tao amin'ny Luka, tany amin'ny Efesianina. Dia zao ilay ao amin'ny obolana ao. Vakitsika vetivety ilay obolana toko 7:10. Obolana toko 7:10 ny andininy voalohany.
andininy anankitelo no raisiko amin'ity toko 2 ty satria lava be izy ty. Dia io no akatsika niafatra avy amin'Andriamanitra. Le andininy voalohany, ny vehivavy endry dia samy manao ny tranony, fa ny dala kosa mandrava ny tranony amin'ny tanany. Andininy 12, misy lalana nataon'ny olona ho mahitsy kanjo, lalana mivarina any amin'ny fahafatesana ny hafarany. Dia ny farany andininy 15, ny oatra kely amin'ilay vaky tenintsika. Ny kely saina mino ny teny rehetra, ny kely saina mino ny teny rehetra. Mbola veriko fantelony, ninona ozy izy? Ny kely saina dia mino ny teny rehetra, fa ny mahira-tsaina mandinika ny diany. Ireo zany nitondrantsika ny afatra. Vehivavy endry dia samy manao ny tranony, fa ny adala kosa mandrava ny tranony amin'ny tanany. Resaka radio tsika teo, ny resaka radio, ny endry vehivavy endry, ina moa ny kodiny vehivavy? Fiangonana. Ny fiangonana endry dia manao izay ampiroborobo radio-nio, ampandeha io radio-nio mba azo sakafo sy hery sy tanjaka ny fiangonana, ary azo babo maro koa Kristy avy any am-pelantanan'ny Satana no nio radio io. Dia ny vehivavy endry dia manao tsara izany tranony izany, fa ny adala kosa mandrava ny tranony amin'ny tanany. Ina ny adala? Tsy mirarahana io radio io na mandeha io na tsy mandeha, na io televizion io na mandeha io na tsy mandeha. Rehefa tsy mandeha io vao mitabataba ny adala. Dia mandravana io, tsy misy entretien tao amin'io. Rehefa simba io dia simba any, rehefa ravana io dia ravana. Tsy miraraha ny mpiasa ao koa. Zany natao hoe mandrava ny tranony. Vao hoentintsika lavalava io afatra io, dia tsika hijery ny afatra nameny Jesosy, fanoharana mivaky tenintsika amin'ny perikopy io. Dia hijery ty vehivavy endry manorona ny tranony sy ny adala manimba azy ity tsika, manimba ny azy. Luka toko 12 ny andininy 2:7. Ary hoy Petera, tompoko, izahay va no ilazanao izany fanoharana izany sa ny olona rehetra? Azo atao an'izao io, ny fiangonana ve ny ilazana izany fanoharana izany sa ny olona rehetra? Ny vehivavy ve izay manorona ny tranony ve ny ilazana izany fanoharana izany, sa ny vehivavy adala izay mandrava ny tranony, manimba ny tranony no ilazana izany fanoharana izany? Fa misy lalana iverin'ny olona fa mahitsy kanjo mivarina any amin'inona ozy izy? Any amin'ny fahafatesana. Ny adala mino ny teny rehetra, fa ny manana-tsaina mandinika tsara ny elehany, fa ny kely saina dia izay tenin'ny olona resahany rehetrarehetra any dia inony. Na dia pasteur mivadika biby lava aza dia inony. Zany ny olona kely inona ozy izy ny baiboly? Kely saina, fa ny be saina mandinika izy vao mijery an'izany, ahoana no apossible an'izany? Ka hoe izay ve no ilazanao izany fanoharana izany sa ny olona rehetra? Ny vehivavy manorona ny tokantranony va ny ilazanao an'izany, sa mba ilazana an'izany koa ny vehivavy adala manimba ny tokantranony? Dia ina ry le fanoharana resahan'i Jesosy? Manomboka ny andininy 9 tsika miresaka azy. Luka toko 12 andininy 9. Dia nanao fanoharana taminy izy ka nanao hoe, ny tanin'ny lehilahy manan-karena anankiray nahavokatra be, ary izy ny hevitra tao am-pony hoe ahoana no ataoko fa tsy manana fitoerana amoriko ny vokatra. Ary hoy izy, izao no ataoko, andrava ny trano fitehirizako aho ka hanao izay lehibebe kokoa, ary ao no amoriko ny variko rehetra sy ny fananako. Dia laza amin'ny fanahiko hoe aho hoe, ry fanahy io,
manana fananana be voatahiry eo ho amin'ny taona maro ianao tany amin'ny 2053 mitsara mihinana misotroa mifaly Andriamanitra kosa nanao taminy hoe ry adala ry vehivavy adala ny alina no alaina aminao ny fanahinao ka ho an'iza izany zavatra no harinao toy izany izay miariarena ho an'ny tenany ihany nefa tsy mba manan-karena ny amina Andriamanitra. Isy fanoharana nataon'i Jesosy zany ny amin'ilay mpanan-karena anankiray na vokatra be nefa ny tsisy asiana ny vokatra ao an-tanàna rary ny sitsiny tokoa raha tonga diny dia zao no hevitra ao anatiny hoe avy hatrany dia amboatra trano lehibebe kokoa mba asiako an'ireto fananako reto fa tsy andeha ho simba fotsiny eny apahatra eny na eny tokotany eny fa aloha tonga dia mba anao trano lehibebe kokoa mba asiako azy amriko le vokatra ary rehefa vita izany rehetrarehetra izany dia iteny amin'izay aho hoe efa manana niarahana be sy fananabe aho ka tsy manan-java mahory ka dia zao andeha hifaly andeha hihinana andeha hisotro anao zay mampety ny fiainako iray manontolo zay tiako vidiana zay tiako amidy zay tiako tafina zay sakafo tiako hohanina rehefa tsy tahinana na tsy mihinana zay tiako sotroko fa efa niararena fananam-be normal zany rary ny sitsiny ary na Kristy aza tsy nanometsiny an'izany fa zay tokony ataon'ny olona raha mamory vokatra be anao dia tsy maintsy mitady toerana asiana azy fa tsy avela hiparitaka fotsiny eny ny vokatra anao ka rehefa nahazo vokatra be anao dia rary ny sitsiny tokoa ndeha hihinana ndeha hisotro ndeha hifaly miaraka amin'ny zanakao sy ny zafinao sy ny fianakaviana sy ny namastapaka rehetrarehetra dia miara-mifaly eo zava-dehibe zany tsisy maharatsy an'izany ary zay tokony ataon'ny olona fa ny zavatra manaitra dia ity ren'Andriamanitra zany zavatra hopotsika zany ren'Andriamanitra zany zavatra resahan'ny vavantsika zany hitan'Andriamanitra zany zavatra ho ataontsika izany ary fatan'Andriamanitra fa nahazo fitahiana sy fananam-be satria niary tokoa ianao tsisy niafina zany eo anatrehan'Andriamanitra fa ty namana antsika ty ity fiangonana ity izay nanan-karena ty vehivavy ty izay nahazo harena dia tsy mba nahalala ny saotran'Andriamanitra tsy manalala ny fiarovan'Andriamanitra azy tsy nahalala fa noho ny fitahian'Andriamanitra ny na tonga azy amin'izao lalana sy zao toerana zao ka nahitany vokatra be sy fitahiana be na voriny harena be tsy toko tsy foroana io dia noho i Andriamanitra ka rehefa nahazo an'io izy tsy tsarontsony Andriamanitra andeha hifaly sy hiompy sy hinana hisotro fa nahazo harena be dia izy Andriamanitra taminy ry adala anio alina no alaina aminao ny fanahinao ka ho an'iza izay zavatra no harinao ary ry adala ry vehivavy adala ry fiangonana adala izay mifoha maraina sy alipandry mitady izay hohanina sy hosotroana dia nahazo an'izany tokoa nanan-karena nefa ny tsy nahatsiaro an'Andriamanitra tsy navita nanohana ny asan'Andriamanitra indray izay mety mbola anao hoe takalopatsany ana vidim-pihinanana raha manome ny tia dia tsy maintsy miandry nyity ka raha tsy mahazo ny tia dia tsy hanome an'ity dia izy Jehovah anio alina ary zany no alaina aminao ny ainao dia ho an'iza izay zavatra no harinao rehetrarehetra io dia toy izany ozy izy izay miary harena ho an'ny tenany ihany
zany hoe miary arena zany dia azo atao dia azo atao mihitsy miary arena fa ny marian'i Jesosy fa ny miary arena ho an'ny tenany ihany dia tsy mety fa isasa-poana eo anao zany satria raha ny alina no alain'Andriamanitra aminao ny ainao dia tsy mba niadana sy nihinana sy ny faly tamin'ny arena be anao tao ianao fa lasa ny ainao dia tonga milazainy mpitoroteny hoe zava-doza ozy izy ary loza mihoatra ny loza raha ny mpanan-karena izay niary ny arenany rehetra kanefany tsy izy no anjaka sy faly aminy fa ny hafa zava-doza zany lozy izy zany hoe mba niary ihany ianao zany fa tsy mba niadana sy ny faly tamin'ilay izy fa ny hafa ny faly sy ny nihinana azy dia mety ny zanaka no nandova zafikely no nandova nefa le zanaka sy zafikely izy sady sy niary ny tsy ny sasatra fa ianao ny sasatra sy niary no tsy nihinana indray dia zava-doza izany anio alina no alaina aminao ny fanahinao toy izany izay miary arena ho an'ny tena nefa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra tsy mba manan-karena amin'Andriamanitra ny vehivavy adala zany dia miary ho arena ho an'ny tenany ihany dia mandrava ny tranony satria Jehovah mihitsy ny manala ny aina amin'iny alina iny tsy apoiziny tsy fantany fa ny vehivavy endro izy izay manao ny tranony dia miary ho arena ho an'ny tenany nefa mbola manan-karena amin'iza kosa izy amin'Andriamanitra manan-karenany amin'ny Andriamanitra hoe baiboly milaza hoe aza miary arena tia tany fa miary arena any an-danitra ina moa ny fiariana arena any an-danitra mandeha mitory filazan-tsara ianao miary arena any an-danitra ianao any amin'ny radio ianao manohana ny asan'ny radio ianao manohana ny asan'ny fandroenan'ny fiangonana ianao manohana ny asan'ny dorcas ianao ny asa sosialy mandeha mamangy ny marary ianao na any fonjy ianao na izy tonga anao daholo ary raha mbola misy fitahina nyraisinao tamin'Andriamanitra araka ny voalaza ato hoe zay nomena be dia ho takiana inona ho takiana be zay nomena kely dia ho takiana kely dia arakarak'izay nomen'Andriamanitra anao be nomen'Andriamanitra anao dia be koa natolotra ao satria miary arena any an-danitra ianao kely nomen'Andriamanitra anao dia arak'izay kely zay koa no natolotra ao dia fantatrao tsara zany dia fantan'ilay vehivavy tsara izany izay manorona ny tranony fa nomen'Andriamanitra be tiako ny dia sady mahazo harena izy eto zany mahazo harena izy any an-danitra fa zava-doza no mahazo ny kristianina anankiray satria kristianina tsy mahatoky izy satria izao no lazain'ny baiboly amin'ilay obolana tao iverentsika kely vetivety aloha ilay obolana toko 7 tao fa andreo ilay vehivavy tsy mahatoky ireo obolana toko 7 ny andiny 5 ny vavolombelona mahatoky tsy mba mety mandainga fa mamoaka lainga kosa no vavolombelona tsy mahatoky vavolombelona mahatoky izy tsy mba mety mandainga iny moa zany le hoe miary arena any an-danitra ny resantsika ny vavolombelona mahatoky ny fiangonana mahatoky amin'Andriamanitra tsy mandainga izy na amin'ny ofanatitra io na amin'ny apofolo-karena io na inona asa atao ao tsy lainga iny zavatra narotsany iny zany ny vehivavy endry manorona n'inona tranony miary arena tia tany izy fa mbola miary arena izy koa any an-danitra satria izy mahatoky dia hitan'Andriamanitra zay ny fanoharana nataon'i Jesosy dia izy ny mpianatra aminay ve nanaovanao zany fanoharana zany sa amin'ny olona rehetra amin'ny vehivavy endry ihany ve zay manao ny tranony ve nanaovana zany sa ao koa ny vehivavy adala mandrava ny tranony mba homenany zany afatra zany dia nanao fanoharana ihany Jesosy raha itoizantsika ty amin'ny Luka verenantsika indray ty amin'ny Luka toko 12 ilay vaky tenitsika
Luka toko faharoa amby folo. Ao ka isikina ny valanareo sy irehatra ny jironareo. Areo kenareo ho taka ny olona zay miandro ny tompony raha mody any amin'ny fampakaram-bady izy. Ka noho ny tonga sy mandondona izy dia voany miaraka amin'izay. Sambana mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony dia apetraka azy hinana dia ho avy ka hanompo azy. Ary na avy amin'ny fiambenana faharoa amin'ny alina izy na avy amin'ny fiambenana fahatelo ka mahita toy izany dia sambatra ireo mpanompo ireo. Fa fantatro izao fa raha fantatry ny tompo-trano izay ora aviany mpangalatra dia ho niambina izy ka namela ny trano no tamin'i dia miomana koa ianareo. Fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ampoizinareo. Aminay ve nila zanao zany fanoharana zany aloha Jesosy sa amin'ny olona rehetra? Inandray ty fanoharana ato ty? Sikiny ny valanareo ary eto ny jironareo. Okanareo izy tahaka ny olona anankiray izay miandry ny patrony izay hody satria avy namonjy sy fanasana ny fampakaram-bady. Ka noho ny tonga sy mandondona izy dia voany miaraka amin'izay ny trano. Mandondona izy dia voany miaraka amin'izay ny trano. Zay ny tadiavina fa tsy garda matory amin'ny alina. Zany aina tamin'io mihitsy. Tamin'ny teo aloha reny moa zany mbola tsy dia nisy mpiambina ianao. Dia rehefa mandeha any amin'ny radio reny manao asa fitoriana mampianatra Apokalypsy sy ny sisa dia mody. Dia rehefa mody any an-trano zany mody eny am-bopo eny dia tsy fahitako tamin'ny fiainako mihitsy. Rehefa eo am-baravarana mandondona am-baravarana zany vao mipetaka fotsiny le tanako iny manao hoe tonga dia mivony trano, tonga dia madama mamohany trano. Fa tsy le mandondona ela be tsisy mamoana andray, sikana andray, mbola tsisy mamoa ihany. Ny avarany maka vato mihitsy toroana ny varavarakely ery ambony ery papapapapa mbola tsisy mamoa ihany. Aza angamba fa eny any amin'ny lalatsara any hoe zay le malalako. Vao mipetraka fotsiny tanako tonga dia mivony trano. Tena io mihitsy zany hoe ianao zany le miandry ny tomponao dia fa ianao fa say izy fa miala any fa vao mandona izy dia fa mamony trano ianao. Ina moa ny sary tian'izany no resahana? Zao ny sariny zany. Misy asa atao amin'ny fiangonana vao mandondona fotsiny ny antso, vao mandondona ny antso tonga dia firy ny milahatra miazakazaka eo. Zanao hitako tamin'ny Gideona reny koa zany tato amin'ny fiangonana. Vao mandondona fotsiny hoe anao Gideona tsika fa itsokanjomara amin'ny feo mafy tady olona 300 anarivontsika tonga dia ndeha nandondona tonga dia ndeha namony varavarana hoe reto zay hoe voninahitra le mpanjaka ny mpanjaka fa zany nantontsika. Miandry ny tompo anao M7000 tsika 7,000 lahy araky ny soratra masina mpiatafika anangana nyty fiangonana lehibe ty tsy tombo-marina ihany fa ny fiangonana rehetra raha Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina. Vao nivoaka izay teny izay tonga dia vetivety ny olona tonga dia nandondona tonga dia nandondona tonga dia nivony varavarana. Vao nidomina fotsiny dia efa nivony varavarana. Fa misy olona hatramin'izao efa troana impiriny ny varavarana mbola tsy mivo ihany le varavarana hatramin'izao. Gravy efa fe misy olona viaty ozy lotsasy sao dia mba maty ary le olona ao e. Dia hatramin'izao ve dia mbola tsy maheno an'izany antso zany foana zany dondona zany M7000 mbola misy olona tena tsy maheno an'izany ve fa dondono mafy. Dia misy miteny sao dia maty ary le olona ao.
dia maty ahoana e faravaratsiny maty ara-panahy izy io moa to mbola tsy mamotrano e fa raha maty ara-novo misy antenaina sa tsisy antenaina intsony ho anay ve Jesosy nilazana zao fanoharana zany sa ho an'ny olona rehetra ozy ny mpianatra ho anay ve zany sa ho an'ny olona rehetra mety tsy ho anah zany a za tsy miambina ny tompoko zany a za meo tanàna eo za tsy manana tompo embesana fa vao mandondona aho tonga dia misy olona tonga dia mamaly an'izany miandro ny tompony miandro fotsiny izy hoe sa ifa mialandro mandondona vao mandondona dia efa tonga izy zay le hoe sambatra zay inona ozy izy zay mpanompo hita ny tompo miambina raha avy izy lazaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony dia ampipetraka azy hinana ka ho avy izy ka hanompo azy satria nahoana raha tonga ny tompony izy mandondona ka no tonga sy mandondona izy dia voany miaraka amin'izay dia misy fiangonana manao ny tranony tokoa manorona ny trano misy vehivavy manorona ny trano vehivavy endry manorona ny tranony tokoa dia raha vao eny mandondona any ilay vadiny ilay Kristy vadiny io fiangonana io mandondona fa anao Gideona ny radio mandondona fa anao M7000 mandondona fa anorona fiangonana vidy an'izao vidy sono vidy an'izao tonga dia misy mamoa avy hatrany ny olona fa misy vehivavy tonga ny vadiny mandondona dia ny mpiasany no asainy mamoa azy orlora orzisy voay raha misefa zany mandondona zany izy dia raha misesa mba mieritreritra izy seriany mamotra anao tonga dia tsy isy mirarakararaka iviny no hitany avaravarana nefa raha misesa mba fa mitondra vokatra mitondra vola mitondra inona ohatrany hoe efa mitondra gâteau mitondra mananasy tonga dia zisy raha mise tonga ianao miala rity kisana ry aizy madama matory be izy aoko tsy mirara tonga avy andro raha mise mbola aiza mivariko zisy aiza mivariny raha mise mbola zisy any natsona ny mevaro any raha mise zany ny vehivavy manorona ny tranony zany sa manimbany tranony palahelo ho annay ve ozy izy no anaovana zany fanoharana zany hoy Petera sa ho an'ny olona rehetra dia hoy Jesosy fantaro fa tsy fantatry ny tompotrano izay ora ihaviany mpangalatra raha fantatry ny tompotrano izay ora ihaviany mpangalatra dia niambina izy ka tsy namelany trano tamin'i dia miomana koa ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ampoizinareo ahoana moa zany ho avy ny zanak'olona amin'ny ora izay tsy ampoizinao mety tsy ahita velona amin'ny fihavian'i Kristy zany ianao fa raha vao maty ianao dia fitsangana maty zanak'olona no hitanao raisoantsika zay reny efa fatorana reny na rehefa narary tany amin'ny hôpitaly dans le coma na voan'ny accident dia torana any amin'ny hôpitaly ianao vao miratra ny masonao gaga ianao hitany ambony tôbila nefa aty amin'ny hôpitaly azy ao fa ahoana ary fa nisy inona zany efa maty ianao zany fa velona indray satria mbola namindranyandriamanitra fo fa misy olona ny ambony avion ny ambony fiarakodia mandeha ny an-dalana eny toerana maro samihafa miady sisisa tratran'le accident tonga dia maty voatifitry ny basy tonga dia maty tsy zavatra tsarontsony tsy maheno marary izy tsy maheno manaintainana maty tsiro le koa dikan'izay tsy napoizinao zay ora zay fa amin'ny andro hiratany masonao tsy ho tsaronao ny fotoana lavany petrahanao tao pasana tao na dia lasa vovoka renao fa Kristy no hitanao eny amin'ny rano lanitra amen fa zao vehivavy endry nanorona ny tranonao ve ianao ka rehefa nandondona ny tomponao avy hatrany dia nivoanao miaraka an'izay sa vehivavy adala ka nanimba ny tranonao ianao dia maty ianao niariarenao any tenanao ianao fa tsy mba nanankarenao amin'Andriamanitra dia maty ianao hiratra avy eo ny masonao Kristy ny tonga aiza ny toerana misy ianao
fa amin'ny oratra ampoizintsika ny hafatesantsika revoaka an'Andriamanitra. Dia maiza miary arena sady mahazo ny arena eto tany ianao fa mbola azonao koa ninona ny arena amin'inona lanitra. Fa raha azonao zay anankiroa zay tsy tanteraka aminao le hoe satrotra ampanankarena niditra amin'inona ny fanjakan'Andriamanitra. Fa mora ho an'ny rameva niditra mivodiny fanjaitra. Satria sady nahazo arena tete tany ianao no mahazo arena izy any an-danitra dobla zany. Luka toko 12 mbola laza fanoharana indray Jesosy 9:7. Aroy ny tompo, iza moa ny mpitandrin-draha raha mahatoky sy manan-tsaina zay ho tendren'ny tompony ife ny mpanompony mba nome azy anjara hanina ho amin'ny fotoana. Sambatra ny mpanompo zay ho hitany tompony fa indray manao toy izany raha avy izy. Inona ny sariny zany? Izy no mpitandrin-draha raha mahatoky sy manan-tsaina zay ho tendren'ny tompo ife ny mpanompony mba nome azy anjara hanina ho amin'ny fotoanany. Iza moa izany? Ao amin'io vehivavy io zay manorona ny tranony sy izay vehivavy mandrava ny tranony. Iza zany mpanompo zany? Voalohany, pasteur, ny evangelista, ny missionnaire, ny pré-missionnaire, tsika le olona rehetra ireto nomeny hitandrina ny raharaha, ny birao ny fiangonana, ny komity ny fiangonana, ny mpitantam-bola rehetra ao amin'ny fiangonana. Izany zany mpanompo ny tendrenina izany amin'ny vehivavy manorona ny tranony io. Itsika Dorcas, itsika diakona, itsika Samaritanina, itsika antokopira, korala na groupe, itsika asa fitoriana, délivrance, birao ny fanorenana, ny mpiasa ny radio rehetra, tompony andraikitra amin'ny radio rehetra na ny télévision, tsika reto daholo zany rehetrarehetra resahana ato zany hoe raha napetraka Jesosy ny fanontaniana, iza moa ny mpitandrin-draha raha mahatoky sy manan-tsaina? Mpitandrin-draha raha mahatoky sy manan-tsaina, iza moa zany ozy izy? Raha nantany ny Petera, ho aminay ve nanaovanareo zany fanoharana zany sa ho an'ny olona rehetra? Dia Jesosy nanao hoe ho aminareo, na hoe ho amin'ny olona rehetra, na hoe miaraka. Tsy nivaliany mivantana zay. Tsika rehefa nontaniana inona ny vaovao, tonga dia mamaly mivantana fotsiny, tsisy vaovao. Na misy any na tsisy dia tsisy fotsiny zao. Inona maresaka? Dia tsisy raha tsy miresaka. Réflexe mandeha ho azy. Fa Kristy tsy nanao valiteniny réflexe mandeha ho azy ohatran'izany hoe iza moa ny lazanao zany fanoharana zany ny mpianatra izahay mpianatra sa ho an'ny olona rehetrarehetra? Tsy izay ny valiteniny. Nanao meny fanazavana indray tsy mahazo resaka mihitsy reto zala reto. Raha ny fitenin'ny tanora dia tsy mahazo resaka mihitsy reto bandy reto, tsy mahazo resaka mihitsy reto olona reto, tsy mahazo resaka mihitsy reto pasteur reto e, tsy mahazo resaka mihitsy reto fiangonana reto e. Iza ho anay ve nanaovana an'izany sa ho an'ny rehetrarehetra? Dia ilaza hoe ohatran'ny tsy ho anay zany fa ohatran'ny ny hafa any zany inge fipetraka le fanontaniany. Iza no mpitandrin-draha raha, mpitandrin-draha raha omena andraikitra ianao zany hitantana atsagna isaky ny fiangonana rehetra, mahatoky sy manan-tsaina. Taorinan'ny fibebana tamin'ny taona lasa iny, raha olona nahatoky ianao mbola voatazonao ve zany hatramin'izao? Raha tsy nahatoky ianao dia efa nibebaka sy ny fona amin'ny ranomasina, efa manao ny fitafiana manga sy fotsy, efa tonga voaka mahatoky ve ianao? Sa dia mbola tsangana olona eto fotsiny ianao fa tsy vahoaka mahatoky? Fanontaniana apetraka amintsika tsiraray avy izany iray, satria io mpitandrina mahatoky io sy manan-tsaina dia ho tendren'ny tompony ife ny mpanompony mba nome azy anjara hanina amin'ny fotoana. Tendrena ife ny tompony zany hoe tendrena zany ireo olona ireo ife ny, raha nivony tena mazava, ny fiangonana, mena pasteur, mena olona, mena missionnaire, mena evangeliste,
mena tompona andraikitra ao amin'ny fiangonana natao hitantana ny vahoakany totika manokana ty amin'ny tompona andraikitra ty ny loha mpitondra sy mpitantana zany fa itsika vahoaka zany no ho tantanina ho fehezina omena sakafo ara-panahy dia ny mpanompo mahatoky sy marina sy manatsaina dia anome anjara hanina amin'ny mpanompony amin'ny fotoana zay no anendrena azy dia ao nozy izy diny terambevapolo sambatra ny mpanompo zay ho hita ny tompony fa indreo manao toy zany raha avy izy sambatra ozy zany mpanompo zany na paster io na missionnaire na evangelista na loholona na diakona na dorcas na samartanina na antokopira samy manao ny asany daholo ka amin'ny andro zay viany tompo zay amin'ny ora tsy ampoizina raha sendra maty ianao afaka ny fahorianao tamin'ity tany ity afaka ny fijalianao tamin'ity tany ity azonao ny fiadanana sy ny fitahina tamin'ity fa mbola azonao koa ny fiainana mandrakizay satria nahatoky ianao meo an'ilay mpanjakany voninahitra halleloia sambatra ny mpanompo zay hitany tompony fa indreo manao toy zany izy raha avy izy lazaiko marina aminareo fa ho tendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy fa raha manao anakapoko izy zany mpanompo zany hoe maharitra ela ny tompoko vao avy ka dia mikapoka ny ankizy lany sy ny ankizy vaviny izy sady mihinana sy misotro ka mamo zao zany raha manao anakapo izy hoe maharitra ela ny tompo vao avy ka dia mikapoka ny ankizy lany sy ny ankizy vaviny izy sady mihinana sy misotro ka mamo inandray ny sariny zany ina moa zany mikapoka ataony amin'ny ankizy vaviny sy ny ankizy lany zany eto amin'ny toroteny eto ny velivelesina daholo ny vavaka rehetrarehetra ny ankizy lany sy ny ankizy vavy satria mbola ho ela ny tompoko mbola ho ela le patron dia eto dia mahazo micro dia velivelesina eto daholo na ankizy vavy tanora ny ankizy lahy tanora na ny lehibeny dia tsy mihevitra zay teny aloky ny vavany mihitsy fa dia anaty ny micro fa dia velivelesiko eto daholo indray ny mpanota rehetrarehetra velivelesiko eto fa zany ny olo-masina sy olona marina indrindra ka dia amin'ny alalan'ny toroteny no amelivelesana ny olona takan'izany koa ny diakona izay manao fandaminana sy ny sisa dia voavelively amin'ny teny marary koa ny olona dia tsy mieritreritry zany teniko zany ane mandratra fon'olona zany teniko zany ane tena manafitohina olona nisy reny mpianakaviana anankiray taraina tao amiko tao nisy ny problème dia izy amantsy anazy vadinao nga hoa efa mpiray fanantenana dia ozy izy hoe izy ozy izy efa nandeha ozy izy tamin'in'lay fibebahana iny tamin'iny izy vao nandeha hoe tena andeha mba hibebaka marina hiaraka aminareo a dia anaradianareo fa tonga tany amin'lay fiangonana ozy izy dia ny raha vatao tonga dia ozy izy le diakona mantsy anazy ianao rehefa tsy mitondra manga sy fotsy amin'ny heriny tonga dia tsy miverina eto tsony dia tafitohina tamin'izay ozy izy le vadiko dia tena tsy niverina tsony tafitohina izy tsy niverina tsony nataon'le diakona dia za ozy izy aloha taokoana moa fa zay zany sitrapona ambanitra ozy izy fa dia zany ndray ozy izy mbola miorina fa problème be ozy izy amin'le tokantranonay na le vatoko ary ozy izy lasa niverina ny fanaondray nefa tenina diakona zany ny teny taminy satria tsy mbola navidy akanjo koa izy zany fa dia nandeha fotsiny dia le raha matoa zarany koa tsy afaka hiteny aminy raha tsy manao fotsy manga nge tsy mahazo makany zara ary ty mba mandeha fa tonga tao le diakona tsy nijery hoe vahiny io i olona fiangonanao misy anao moa ve dia tsy fantatra hoe ty vahiny ty olona zao atonga dia ndefa tena ianao mierika leranka avy anao ty ahoana ianao io a raha tsy manao fotsymanga ianao amin'ny heriny tsy mahazo miditretitsony ianao fa dia efa aza mandehandeha aty eny ozy izy leranga sady lasa izy nandeha fa le ry le diakona hoe tena tafita ny afatra tafita ny afatra hoe le diakona aiza nisy ohatr'izany manao fotsymanga iny amin'ny heriny tsy hitafaverina tao ntsony na ny avelony lerangary
zany le mamelively ny ankizy vavy sy ny ankizy lahy dia mba farana ihany tsika tompona andraikitra mpitaiza ny fiangonana aza eritreretina hoe mpitaiza dikany hoe mpitaiza zany manko hoe mpanompo anao zany hoe mpiasa dia za nahita mihitsy a tamin'izay mbola kelikely nisy namanay zay kamatsika be tabe mahafantatra anazy tononoko ny anarany vitantsika tao amin'ny fobe tao fa fanotomandro moa izy koko gila zay ny fitsona anazy niarany anatra zay niarany lalao fa hatramina kely zareo hatramin'izany nefa adventiste fa zao ny dada ny miasa ny mama ny miasa dia ny ankizy zany ny ao an-trano fa anaovan'le mpiasan'le ankizy miatso tonga diny dia mitreritrerina be vao manao zavatra kely to dia maina vao zavatra kely tonga diny dia karavasy amin'ilay zaza zany le zaza tena miforoporotra mihitsy rehefa tonga nefa le ray aman-dreniny ary zaza reo endry tsy maninona mihitsy reo mahafinaritra reto zanakitsika reto naonareo tato le ankizy zany tenitenenana amin'ny dadany ty sy mamanty fa dia tokony mahita ndray rehefa tsy eo dadanareo sy mamanareo dia tsy samy mitaraina le ankizy aty aminay izy mitaraina saingy namana tena kapohan'le mpiasana io foana fa tsy azoko mihitsy hoe inarina raha fa manaraka ny teniny dia velesiny foana rehefa tonga dadanay sy mamanay tonga dia metsara velatsy be mihitsy izy hoe zao re jaja reto sao dia fa zay tenenitenena any hoe kapohako ndray fa tonga dia velesiko ataoko malalany anarako ty dia ka minina ho raha tenena ataony mamay eo ndray raha vao miteny ozy izy dia ohatra zahay mihitsy ty sary lazain'i Jesosy ty satria tsy eo le ray niteraka dia inona ataon'le mpitaiza velesy ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy satria mbola hoela le patron ko mbola hoela le ray aman-dreny niteraka zanga niteraka andreo zany taiza za tsy mirarana manafotoiny zany na mamparary azy zany na manome krizy azy zany fa dia riatako ny zala misasany hoe paster ve dia minao katsaka anaty lapoaly dia zay tsy mataty mipitika dia efa maninonareo manao zany ka le ataonao ihany ange papa no ataonay fa nganareo mitovy amina so toy izy tsika io inona ary nitiany zany resana fa raha manao anakapo zany mpanompo zany hoe maharitra ela ny tompoko vao avy ka dia mikapoka ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy izy sady mihinana sy misotroka mamo be da be ny olona mieritreritra an'izany hoe rehefa tompona raikitra ao amin'ny fiangonana nefa manana ny antonasa sy fivelomany dia mba mihinana amin'io fanatitra io koa mangalatra amin'io koa dia tonga hatrany amin'izany ny sasany hoe ahoana ty fafolo-kareny ty tokony tazonina ty aminay io fa tsy alefa any amin'ny fohy be any zany hoe aloha zay mba hihinana sy hisotro sy mba ho mamy koa fa onareo no mamino ihany nefa ianao zaza nateraka dia natao mitaiza dia lotona amin'izany ny sain'ny olona io ange tokony ho ty amintsika fa tsy tokony alefany fa mba faravaratsiny hoe ny apahafolo no alefany dia nisy rem-pianakaviana ny telefônina anao hoe momana anao paster fa misy ho avy any aminao hiantso telefônina aminao reto lolona maromaro reto izy fa mba angataka aminao n'izy hoe alao ny fafolo-karena ajanona fa tsy alefa ty amin'ny fohy be intsony dia izy mantsy le rem-pianakaviana aza saina miantso anazy zany olona zany hoa fa sahirana amin'izany izy mahazo ny daka ty amina ty zany hoa dia nga paster mahay mandaka zanky nianatra karaha teo dia meme koa le rem-pianakaviana takatsika meme io zany moa le be vasivasy ty zany mahazo daka ty aminao zany fa za saina miresaka an'izany hoe aleoko mba hihinana hisotro ihany ty mba ho mamy koa fa ona izy ihany dotona amin'izany ny sain'ny olona zany nandotona ny sain'ny olona le mpitaiza io vehivavy endry manorona ninona ozy izy ny tranony fa ny adala sy ny kely saina maninona mandrava ny tranony ka itsika mpitadana any amin'ny fiangonana tsiraray avy ihany keo ianao za mieritreritra hoe tsisy commissaire cantemite avy any amin'ny fohy be tsisy paster hitan'io aty fa dia minana atonony ampahafolony aloha tsika nitantana an'io dia tsika no hinana azy sy anjaka amin'io dia ho mamo ato tsika zany natao hoe vehivavy adala mandrava ninona mandrava ny tranony ianao manodikodina aneo ino moa nazoko ataoko aminao
tsy marina ny tatitra rehefa anao tsy matoky amin'io anao tsy manao fanatitra anao tsy mafavolo-karena mazavy ianao zany ka afaka anereny zany zany ka afaka anara-maso an'izany tsy zany ny asako tsy vitako zany vain'Andriamanitra io za tena omeko voninahitra Andriamanitra fa reo le tompona andraikitra fanjakanareo tena nilaza reo ny ato mifohy be ny resahany satria taty ny tena nanaovan'ny contrôle tena misy olona marina ao aminareo zisy fa tena fiangonan'Andriamanitra marina nareo pasteur ao zisy arahanareo mitondra firenena ao zisy tafavoaka ty fireneny ty fa zaho lazaiko amitsika hoe raha nanao anakaporo mpitatanareo hoe tsy mbola hoela le tompo mbola zaozo aiza nahitany an'io aiza nalalana an'io fa aloha tsika mba hinana sisotro koa e andiny dimy efapolo amikotoko faroambefolo fa raha manao anakapo kosa izany mpanompo zany hoe maharitra ela ny tompoka vao ho avy a ka dia mikapoka ny ankizy lasy ny ankizy vavy izy sady mihinana sy misoroka mamo dia ho avy ny tompony zany mpanompo izany amin'ny andro zay tsy ampoiziny tsy amin'ny ora zay tsy fatany dia ho tapahany roa izy io resina raha-baky teny io zany tapahana amin'ny valahanao zany ianao dia ny tongotrao mipitika ary dia ny vatanao ambony sy ny lohanao mipitika ary zany tsy ho faina zany tapahany roa kapohany mafy faran'izay mafy zany olona zany ozy izy ka omeny anjara any amin'ny tsy mahatoky fa ilay mpanompo zay mahalala ny sitrapony tompony ihany ka tsy miomana na manao zay sitraky ny fony dia ho kapohina be io zany le vehivavy zay mahalala ny tokony ho ataony ka tsy manao an'izany ozy izy tsy mamomby varavarana avy hatrany raha vao misy raha vao tonga ny tompo madondona ho kapohana be zany fa zay tsy nalala kosa ka nanao zay zavatra tokony hikapohana azy dia ho kapohana kely zany hoe ianao tsy nalala fa tokony ianao an'izany kina moa ny hikapohana aminao hoan'ny rehetrarehetra zany ho an'ny olona ivelany zay tsy nahalala zany Jesosy maty ny levina antsangana araka ny soratra masina zany io voakapoka izy voakely fa ianao nahalala tsy nanao be ny mahazo anao fa zay omena be dia be no takina aminy sy tadiavina aminy fa zay ampatehirizina be dia bebe koa no hanadinana aminy dia inona ary no atao ry fiangonana mba hatonga antsika vehivavy endry manorona ny tranotsika hatonga antsika vehivavy tsy handrava ny tranotsika satria heverin'ilay vehivavy fa lalana mahitsy ho ataony io kanto tsy fatany fa hiverina any amin'ny ady hivarina any amin'ny ady sy ny lalina izy fa ny vehivavy mifanohitra amin'izany dia mihevitra ny lalana kizorany fa makany amin'ny fiainana tokoa izy dia be da be ny olona latsany amin'ny fiangonana maro samihafa ireny satria hiveriny fany ny lalana sy fiainana fahafatesana efa tatony ny itsonanao fanambarana farany meny Kristy dia nahita indray hoe fa rindray ny tena lalana makany amin'ny fiainana kanjo tsy fatana fa mivarina ny akady sy ny fahafatesana dia maro no efa tratran'izany ka inary no atao mba nanana vehivavy endry anorona ny tranony Efesianina toko fahenina vakitsika manomboka ny andininy fahafolo ny vaky teny amarana antsika azy Efesianina toko fahenina andininy fahafolo ramin'ny faharoapolo farany mahare izao mitompo amin'ny herin'ny faherezany ry vehivavy izay manorona ny tranony tafio avokoa ny fedian'Andriamanitra mba azoanareo hifahatra amin'ny fangoleny devoly fa itsika tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha fa mifanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fiainana izao dia mifanaratsy eny amin'ny rivotra ary noho izany dia raiso avokoa ny fedian'Andriamanitra mba azahoanareo hanohitra amin'ny andro mahory rehefa vitanareo avokoa dia hahafahatra ianareo ina le fediana saina ho raisitsika zany io fediana n'Andriamanitra io mba azotsika manohitra ny andro mahory azotsika mamahatra tsara voalohany diny efatra amby efapolo mifahararika sikino fahamarinana ny valahanareo ary matafirariny ho fiarovatratra sikino fahamarinana ny valahanareo efa nomena antsika io sikina io fa misy tena misikina azy fa misy efa tsy misikina tsony zao dia fantanareo zany tsy misikina zany tsy manao salaka tsony izy zany fa misy mbola manao salaka ihany hatramin'izao mbola sikinany eo ihany mitafiny rary no fiarovatratra dia miaina amin'izany
fiarovatratran'izany tokoa izy amin'ny hitsiny sy ny rariny. Kiraroy favonona mpanavy amin'ny filazantsara ny fivavahana ny tongotrareo. Zany mahatonga antsika isa sabata isaky ny cellule, isaky ny activité ataon'ny fiangonana, na fety io na gala io na varatra fampiratiana io, dia eny foana ny kiraro ny tongotsika amin'izany filazantsara ny fihavanana izany. Ho fanampin'izany rehetra zany dia tany ny finoana ho ampinga zay azonareo hamonina zany tsipika mirehitra zay alefa n'ilay ratsy. Efa nandalo tamintsika daholo ny karazana zanatsipika. Nandalo teto ny zanatsipika hoe fivavahana Ireo ndray zany, Elohim Yahosoa ndray no atsonona fa ratsy zany dia very ianao. Voafitaky nareo raha tsy miverina amin'ny fivavahana jodaisma dia very. Rehefa ny fivavahana jodaisma ary ny elan'ny Kristy na ny mpianana azy tsy nameny hafatra farany hoe rehefa miakatra any an-danitra dia miverenana amin'ny fivavahana jodaisma namono io ianareo fa io ny tena izy. Tsy nanafatra an'izany anie Kristy. Dia izao indray ianao no izany indray no izy hiverenana. Andanandray makany efa mimpandrava dity folo. Nandray makary amin'ny teny tsy fantatra fa ity ny tena izy. Dia lazahina daholo, alefa daholo zao rehetrarehetra zao mba ampivilalana anao. Foronona daholo zao rehetrarehetra zao. Dia izao no lazain'ny obolana anazy. Le vaky tentsika tamin'ny obolana tao eny aloha, le 5:10. Tsy tafiditra anaty pericopole izy fa hitako dia zao ilainy io teny io. Obolana toko 7:20, 5:10. Ny kely saina mino ny teny rehetra fa ny mahira-tsaina mandinika ny diany. Ny kely saina dia voafanany olona lainga hoe zao ny zavatra zay manana profond zany. Raha izany hiala tena enjana be zany zany ve oaitsy hitanao tiany profo. Dia alaina ny CD reny dia tsaingitsangona le teny amin'le CD na le sary amin'le CD dia ampivadivadiana io dia io tanareo fa io miteneniny zay madevoly io tia profo mihitsy. Zay mantsy le olona miteneny zany mba ataovy makaty aminahy moa le olona miteneny zany dia hoentiny eto amiko le profo mba hifanatrika aminahy miaraka aminareo ahitana anazy. Zay efa niresaka taminy fa tena rokalika ny nazo anay tao dia efainana langy ohatry zany olo tsy sary mbola niresaka tamin'ny akorony zareo na tonga tao amiko. Satria izy ny olona manina moa raha resanany aminazy any zany. Efa tao zay fa izy tsy mety mandray mihitsy raha voazay atahorany. Izy raha ny devoly rehefa tsy mihetsika intsony testeny iny. Zay zao no mampietsika azy. Fa raha iny tena tsisy. Dia ozy izy ny baiboly ny kely saina ozy izy mino ny teny inona. Teny rehetra. Zay lainga fafilahatra alefany amin'io dia inony daholo. Ka normal satria tsy be saina izy fa inona. Kely saina fa raha olona be saina izy dia maninona izy mandinika izy. Ahoana moa no impossible an'izany. Dao rangahy fanatrehana any ary zany. Izany tokoa no marina. Dia alefa daholo zao fa ny olona mandinika tsy zay teny atsangatsiman'olo resan'olo rehetra dia inony fa ho marina. Dia alefa daholo zao rehetrarehetra zao dia mino le kely saina ihany tsy mahita an'izany fa hoe raiso ny ampinga ozy izy mba hiarovanao ny zanatsipika azy alefa ninona ozy izy. Alefa n'ilay ratsy rehetrarehetra. Zany ny vehivavy endry manorona ny tranony. Mandray tsara n'izany finoana zany. 5:20, 7:20 mantsy. Raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny ten'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny ten'Andriamanitra ho sabatry n'inona. Inona ny kodiny sabatra zany? Amin'ny Apokalypsy izy lazainy hoe mivoaka avy eo amin'ny vavany sabatra firy lela ozy izy. 2 lela. Zany hoe mila mianatra tenin'Andriamanitra foana ianao zany, mila maharaka zao mandeha fampianarana Apokalypsy. Misy be da be vao mandeha fampianarana vao vita fotsiny vavaka dia efa miesony izy. Vita ny fampianarana zay izy voataitra. Hoe nga vita vao manomboka izany vita saty fe ary natory na amin'ny hariva na amin'ny maraina na amin'ny teny vazaha na amin'ny teny anglisy tsy izy mihaino. Satria fandrarana hoe aza mihaino nareo dia ny ato anatin'ireny tsy mihaino. Fa ny velany miazakazaka maninona mihaino. Rehefa raiso io ten'Andriamanitra io ho sabatry ny fanahy, famonjena ho fiarovan-doha ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra ary ho akomba omena ny lobava amin'ny fahasahiana mpahafantatra ny zava-miafina momba amin'ny filazantsara
mba hiteny izany amin'ny fahasahina aho toy izay mety ho teneniko. Saotra antsika rehetra za mahatsampa fa mivavaka ho ay ianareo, mivavaka ao nay menakavy ianareo na dia ao aza ny problème maro samihafa. Fa raha tsisy vavaka ataontsika anie za tsy nijoro tamintsika teto hoe tsy maheno amin'ity radio ty amin'izao alina zao tsika na maraina. Raha tsy ianareo no mivavaka, iren'Andriamanitra le nivavaka ataontsika reny a, isaorako tsika fiangonana izay mivavaka ho a, isaorako koa Andriamanitra na nome saina antsika mbola mivavaka ho anay mpitarika sy mpitondra rehetra. Mena voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Mba azontsika miteny amin'ny fahasahina izay rehetra nomen'Andriamanitra. Fa za milaza manafatra raha fa tsy natsoina tamin'ity lalany ty ianao aza mba mianan-kendry ilaza ny marina amin'ity boky ny Apokalypsy ity ianao. Fa matin'io devoly io ianao. Satria sarotronahitra tsy nomenanao zany. Fa mety aminao raha laza hitory ny Apokalypsy dia avilion ny marina. Fa aza milaza marina amin'izay voalazan'io ianao fa maty eo anao satria tsosotra ho anao zany. Fa mba samitsika mandiny tena sy mijery. Fa reny zavatra resantsika amin'ny fampianarana reny hoe nahoana tsika ny mbola miorona sy mijoro. Dia ny antony reny a, efa ositra nomenantsika ilay izy fa misy vavaka ataontsika koany ahafahana miteneny reny. Fa raha tsy mivavaka ho an'ny mpitarika antsika, mivavaka ho anay ianareo fiangonana, efa reraka ihany koa izay amin'ireny fahavalo sy ny fanafiana reny. Koa dia ny tompony hitantsika tsiraray avy ary ny fiadanana eo amintsika ka dia mba ho raisitsika avokoa ny fedian'Andriamanitra mba azahoantsika manohitra ny fahavalo rehetra sy ny zana-tsipika izay alefa n'ilay ratsy rehetra satria efa voaraintsika ny fahavalo. Dia amin'tinana azy ovakitsika amin'izay le ohabolana nanomboantsika azy tary. Ohabolana toko fahefatra amby folo. Ohabolana toko fahefatra amby folo ny voalohany, ny vehivavy endry dia samy manao ny tranony fa ny adala kosa mandrava ny tranony amin'ny tanany. Misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy, kanjo lalana mivarina any amin'ny fahafatesana ny hafarany. Fa ny kely saina mino ny teny rehetra, fa ny mahira-tsaina mandinika ny diany. Ny tompony hitantsika ho azy ny dera sy ny voninahitra mandrakizay. Raha tsy faly amin'izany ianao aza mitehaka mafy. Tsangana ary tsika hivavaka isaotra an'Andriamanitra. Jehovah-Andriamanitra raha eo, ny vehivavy ara-baky teny dia maha-vehivavy azy. Dia maro tokoa ireo vehivavy ireo no tsy mahay manaja ny tokantranony, ny tsy mitandrina ny tokantranony, fa dia mandrava ny tokantrano, be fo, be saina, lava lela, tsy mba mety milefitra mihitsy, tsy mba mety malemy fanahy, tsy mba mety hiaritra ny tsirariny, fa dia raha fa tsy mifanaraka amin'ny sainy dia gidragidra sy lelalela ao an-trano. Dia izay anakorontanana foana no atao. Dia izany nefa noarin'ny Baiboly hoe vehivavy adala. Fa na izany aza tompo misy ihany ny vehivavy endry ara-nofo, tena mahay manaja itokantranony eo, tsy mitady korotana, tsy mamboly zavatra fikorotanana. Misy vehivavy izay mandinika tsara miteny izay taterin'ny olona ny aminy ihany momba ny vadiny na ny tokantranony, na marina zany na tsy marina. Fa ny kely saina dia tsy mba mandinika an'izany, fa dia raha vao misy miteny fotsiny eny vadinao miaraka amin'ny sistina tonga dia gidragidra be eo. Tsy fatany akorina marina. Dia tahaka izany izy amin'ny ara-nofo. Nefa ny teny koa anao amin'ny fiangonana fa ny vehivavy endry dia manorona ny tranony, ny fiangonana endry dia mandinika tsara vao manapa-kevitra amin'izay zavatra fantatra, zavatra re hoe ity ve animba fiainan'ny olona, fiainam-panahin'ny olona anankiray raha ho lazaiko na ho teneniko. Ity ve anakorotana fiangonana ty zavatra ataoko ty, raha ohatra ka ataoko sa ampilamina n'ity fiangonana ty, ty tokantrano ity. Zany ny olona mandinika. Fa ny kely saina dia miteniteny fahatany, tsy mihevitra zay vava lokon'ny vavany nahafaty azy Andriamanitra, dia mitatataty eo. Dia sasany ary Andriamanitra dia mbola be lobe mihitsy, tsirarako na gadrako na
na ikorotana ambony ambany aloha iravaniko ny tokantrano tranako na igadrana ho fady ary zany lao Andriamanitra aloha fa dia samy mandravany azy zany, zay mandravany azoko izy zany nizaka ny vokany any, fa zay endry ayanorona tsara ny tokantrano. Fa misy lalana iverin'ny olona fa makany amin'ny fiainana, misy hevitra saina iverin'ny olona fa mampilamina ny tokantrano, izy mikitakita, izy be fo, izy sary-piaro, izy tsisy dikany eo tokantrano, dia izy zavatra mitranga dia anakorontanana io zany nazy ny heveriny fa mitondra amin'ny fiainana, tsy fantany fa ho any amin'ny fahaverezana zany. Dia samy mizaka an'izay nataony eo moko, fa dia misaotra anao zay Andriamanitra aloha mbola nomenao fahendrena saina hoe ny olona endry tsy mino ny teny rehetra zay mandeha fa mandinika izy na marina zany na tsy marina. Dia mba omeon'izao fiangonana zao koa Tompo izany fahendren'ny vehivavy manorona ny tranony izany, amen. Dia omeonay avokoa ny fiadiana rehetra mba ho tafianay, ho fiarovan-doha, ho fiarovan-tratra, kirarona ny tongotray, raisinay ny finoana ho ampinga, ny famonjena, mba hahafahanay miady sy manohitra ny zana-tsipika alefan'ilay ratsy amin'izao vehivavy fiangonana manorona ny tokantrano izao. Nao ry Jehovah nidera sy nihaja sy mivoninahitra mandrakizay. Mianaran'i Jesosy maty atsasaky ny herinandro nitoetra tao pasina 3 andro 3 alina no angatanay zany vavaka zany. Halleluja, amen. Aza ho toerana aritsika dia samy ho tain'Andriamanitra. Roapolo taona izay no lasa, ijoro foana amin'ny finoana, hiaina amin'ny fitiavana, hanana fanantena. Mandroso zany ny asa mandeha tsara ny asa dia isaoran'Andriamanitra satria miasa ny mpiasa tsara ilay avy ny fiangonana koa tonga manome tanana daholo isaky ny paroasy, isaky ny fiangonana, dia ny ezaky ny M7000 koa zany na dia tao hoe mbola tsy natratra ny isa zany tsara ilay avy dia zay efa manao mihoatra daholo na akamaroan'ny olona dia mandeha tsara ny asa zany. Tsisy fanentanana intsony fa zay efa tsy manao dia aza manao tsony manamafona ny lanitra sy ny tany, fa zay manao dia manao vahiany zany, samy andray ny valonasany daholo ny tsiraray avy. Eo amin'ny tabakobolana an'iny amin'ny jantsisy zany manao ny mbola misy asa fetim-pirenena kosa tsy miasa amin'ny lahady 26 tsy miasa zany lahady 26 fa ny lahady heriny indray zany manao ny fomba fetim-pirenena io zany. Si vovon lanitra zay zany moa no anaran'izy ireo. Ireto no manasika antsika satria tonga amin'ny fotoana famaranana an'izany
ny ofanina atao amin'ny onjapeo zany izy ireo. Misy 12 menada izy ireo a. Ny teknisianina misy 7 menada. Dia ny mpanentana fandarana misy 7 menada. Izay zany no niasika ny fiofanana teo amin'ny sehatry ny fanentanam-pandarana sy ny fiofanana mikirakira ny lafiny teknika. Saorana ny taleha dia iroso amin'ny fanolorana le attestation izy ireo tsirairay avy zany. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, persévère. Isabel le fatelo, le farua, si le voulua. Le fatelo, deni niatsa fidirana avany Ambohimangalova. Ny faharoa kosa dia ny groupe AMS Tomasina. Dia le voalohany nahazo ny voalohany sady azo miloka ihany koa dia Serage miaraka amin'ny 10 vos. Naseta zany no naseta zany namonina hira iza dakelony Serage io. Fantany ilay tompampianaka dia zao iza namonina ny toronkira dia iza namonina ny feony. Serage lona naseta zany any nanao ny tonony asy ny feony. Tena kalony antitra ozy izy antitra ya za verivety tena hirany afisy izy satria fa navelona ny afisy tao fa 20 taona
kanto tena misy afizy faharoa ndray ato namoaka voalohany hira faneva ko dia mamorona groupe afizy 2 ndray zany ianao raharenoseta fa raha zany kanetanao mety tena misy raha tanàna zany sady miserenao à gauche zany miserenao à droite ko dia voaka ny hira zay mahasera azy azy zany dia makasitraka makatelina ray aman-dreny fa dia mahafinaritra zany a ok a ena fa amizao faharoapolo taona ny fikambanana izao dia ny angaviana moa hitondra fitenenana ray aman-dreny Pasteur Mailhol miaraka amin'ny ankonany tsy dia hoe mahay miteny akory fa araka filazany betsileo no ny anjara sy miolaka no ny anjara sy miolaka dia ny angaviana mba hitondra ny teny dia hoentiko mpanetretena amizao faharoapolo taona fikambanana fantatra sy tsapa fa tena ray aman-dreny tokoa ianareo tao anatin'izay roapolo taona izay maro ny zavatra ny famoafao ny andro manorana ny andro manerika ny andro mikotroka ny andro maina ny andro mangatsika nefa dia ny aina tao anatin'izany ary mbo tamin'letoandreny moa tafaresaka izay tsika amin'ny raha mianaka hoe le tany kady fotsy dia tsy neritreretina hoe hoy zao kanefa mbola tsy zao le izy fa mbola roapolo taona zao fa aiza zany 990 taona zany ka dia tia fivoninahitra ny tompo noho izany dia raha pisy moa zany ny fetiny ray fa somary avancé kely le tsika ny antony tsy afaka hiandetra amin'ny enina tsika noho izany dia izay zany le hoe tsy dia fanaontsika fa am'izao faharoapolo taona zao dia mahatsiaro araka nampatsiahivinao tamin'ny maraina fa hoe ianao daholo miteraka ianareo no miteraka an'ireo be dia be ireo ary mbola aiza manaraka eo mbola be dia be manaraka rehefa avy eo ka dia faly zany zahay am'izao fahatserovana ny ray zao satria dia manana ray aman-dreny natsiaro moa tamin'ny fetiny reny dia matsiaro koa zao amin'ny fetiny ray dia matsaro anao sy ny ankonanao ka dia mitondra ny teny firarin-tsoa angamba raha jerevana ny tena tsara indrindra teny firarin-tsoa dia tsy misy mihoatra le amin'ny soratra masina fa dia ho tanteraka aminao ny tsodrano hoe ho tanteraka aminao sy ny ankonanao ny sora rehetra no mano Jehova ho an'izay tia sy matahotra ny anarana dia tsy misy latsaka zany fa dia ho feno dia feno aminao sy ny ankonanao avy amin'ny Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany izay manaraka dia misy fahatserovana kely dia kely mamarika azy tena hoe symbole izay atolotra ho anao sy ny ankonana dia mino fa tadidy ny emboka manitra dia mivavaka rehetra asandratrao ho an'ny fiangonana dia ho toa any an-danitra zay dia misy koa moa valopy izay kely dia kely koa symbole araka nambara teo dia zay banga ao anatin'izay dia ny tompo mamema azy mankasitraka mankately tompoko iteakantsika fiangonana Sana betsaka ray aman-dreny Ireo sy ny comité national comité foibe comité régional tsika fiangonana rehetra fa dia tolonanareo ny voninkazo tsara indrindra zay na Solomon narozy izy ny baiboly dia tsy nitafy tsara tahaka an'izany voninkazo zany ka dia mihitsy hoe fa ty voninkazo ty dia mety ho malazo fa ny fitiavanareo anay dia tsy malazo mandra zay ka izay rehetra zay dia resaka lava fa amarana fotoantsika misora tompo lahy misora tompo vavy ko dia misora mandeha makasiraka makately Yeah.
Mosesy arona karanao taminay izao teny izao noentinareo mitsodrano ny zanak'Israely hitay anao ka iaro anao ane Jehova ampamiramira nantavany aminao ane Jehova amira fo aminao anana nantavany aminao ane Jehova ka menao ny fiadana Thank you.